akaiky androany zay tonga soma tsara indray a. Tenena akaikinao hoe sekolinina androany. Evalius. Ouais, maraka tsara zany nareo. Restsika amin'ny baibolitsika dia ataontsika ny psaume 133. Fantatrareo hoe fa ny secret de prospérité dia ao anatin'ny psaume 133 io. Satana tsy tahitanao prospéré dia tahi contraire ny psaume 133 io foana izy. Dao tsika hiara-maky an'io mafy a. Sokafo ny fonao, sokafo ny masonao, sofinao a. Fisainanao ray manontolo dia aza atao fahazarana mamaky teny. Aza atao zavatra izay monga mahatonga ny esprit de religiosité mora tafiditra. Rehefa manomboka zatra teny ianao a, dia nefa tsy mirefy teny ny fihetsika sy ny fiainanao mihitsy le teny tafiditra anaty religion ianao zay. Zay moa zavatra matetika ampatsahiviko antsika foana hoe manana fandinihan-teny isaky manana fotoana, mandiny tena ao anatin'ny teny mba tsy natsahantsika ao anatin'ny religion. Misy antsika tonga eto amin'ny sekoly dia mifeny teny, manana révélation, ireny Facebook mipoapoaka. Fa rehefa tonga amin'izay ny caméra ny lanitra mijery amin'ny fiainantsika ny tsy tasy pasteur sy mivady maso any aika zavatra mitranga. Azanareo tsy mahazo manao dia tsara velantsiny tsika tsy zavatra miafina. Tsika eto amin'ny fiangonana ray fampahery amin'ny fitiavana raha tsisy hoe fampikondane. Fa raha contraire an'io zavatra mitranga dia tsy normal ianao zay, tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika zay. Fa tonga eto amin'ity toerana ity tsika tonga nuit Jésus dia toe-po-nuit Jésus tsika. Tonga eo foana ohatran'ny hoe le vatana présent fa le fo tsy imprégné ny tenin'Andriamanitra mihitsiny. Dans le quotidien tsika tsisy mihitsiny. Dia misy fotoana Andriamanitra efa tahita prospérer, efa tahi tonga antsika amin'ny dimension hafa mihitsy a. Fa ohatran'ny hoe tonga ohatran'ny misy stagnation zay fiainantsika. Tsy hoe misérable amin'ny fiainantsika fa tsy tonga any amin'ilay zavatra tian'Andriamanitra tondrana antsika satria nahoana tsy manana an'ilay toe-po andrasan'Andriamanitra. Vao maly ala mihitsy izay mivady ny resaka dia nampatsahivy ny fanahy masina hoe zavatra tenen'i Jesosy tamin'ny paster Rodolphe tamin'izy natsoiny tompona mangala ny tiraka ity. Dia hozy izy Jesosy mantsamin'ny paster Rodolphe hoe secret fahombiazana hoy izy ao anatin'ny iraka nametrahako anao dia toe-po. Teneno eo akaikinao secret fahombiazana hoe indrindra anatin'ny iraka misy anao ity dia teneno izy hoe toe-po le izy. Amen. Io afaka mety efa ancien ianao fa ny toe-ponao ancien mety ohatrany tsy mandeha lavitra n'olona le vao tonga. Zay ny resahantsika atao na tonga antsika mizarany eto ny pasteur nanao nandroaka ny fanahy maloto izay miataky amin'ny resaka fraternel. Zay na mahatonga antsika amin'ny tsika déjà fa une fois par semaine na mivory tena zaratina loatra reto le fiarahantsika une fois par semaine. Fa ianao rehefa manomboka misaraka amin'ny famille anao spirituel satana manasesika ny andohanao zavatra hafa. Zay moa zay ohatran'ny hoe tamin'izay nampidiry Jesosy restauration tanatin'ny vie de couple dia hitanay hoe communication important be. Fa rehefa manomboka tsisy zay communication dia rehefa ohatran'ny hoe le lehilahy manomboka lamosina dia vehivavy ary dia ny eo ampovoany satana ny sincere eo. Manomboka ary izy tena hitanao ivadiny io tena ohatr'izao mihitsy. Hitanao dia ianao rehefa manomboka misaraka ny assemblée fraternelle dia izy hitanao niany bezesta, niany hitanao zao iny tena ohatran'ny kisikisiny amin'ny paster amin'ny vaky. Rehefa izay ianao sy mifiaina iny hitanao devoly tena tena devoly daholo izany. Mahaiza mahafantatra rehefa tonga ny devoly miataky. Hatrana dia roka dia tena je me renferme izany ohatra tsy handeha ny assemblée tsy ohatra tsy azokazoko ny haiko. Zay mihitsy ny tany tia misarana amin'ny source ianao. Dia izao mihitsy tena ny tenin'Andriamanitra ny olona izay tsy manaiky famille rebelle. Sama psaume 118 ça sans fil ici. Ka aloha tena loatsika zany mieritreritra mihitsy le hoe importance an'le hoe communion fraternelle. Psaume en fil izy raha minavy. Psaume chapitre 68 verset 6. Verset 7. 6-7. Aménage Jésus, le père des orphelins, Andriamanitra, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires.
ianao zany lasa tonga zanak'Andriamanitra fa eto tany ianao mila manana foyer koa ianao spirituel famille en Christ. 68 verset 7. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent des lieux arides. Ny olona zany tia tonga amin'ny communion fraternelle olona manana orgueil des rebelles à Dieu. Misy esprit de révolte ao anatiny. Ny olona anaty reny dia matady excuse ka eny e zangy ambadiky ny radio zay tsy diky loatra ilay importance dia mahita fisainandratsy amin'ny frère et sœur mihitsy nefa ianao tsy micontribue akory tsy misinvestir anao anatin'ny relation. Ka zasy ianao raha ohatra ka olo amin'ny Kristy mila anao misinvestir aza efa tenenina foantsika aza miandro diavina aza miandro hoe hitany ianina ako aza miandro hoe ianina rendre service ana rend service donne et aime c'est tout. Sans attendre le retour, Dieu ne te rendra. Les olona misy fotoana satria ianao sao tsy manao service ana nefa zany hoe mba frère et sœur en Christ ianao mihitsy ny tena tsy frère kay satria anao miandro fotsiny hoe i frère en Christ zany dia manana intérêt aminy dia ianao zany hoe naturel be izy nampy anay nefa ianao hoe mba s'investir tao anatin'ny communauté ianao lehibe critique hoe s'investir tao anatin'ny relation fraternelle fenao le manao hitanareo le olona mijery zay moa tena émission aty andafy aty rehefa misy ny chaîne dia resaka ambony latabatra ry zara critique ary politicien fotsiny journaliste dia ianona Macron zao ministre nianao zao fa ina mba contribuenao ina mba hoentinao ina ny solution hoentinao fa tsika chrétien zanak'Andriamanitra no tena averintsika vakiny ty 133 ty fa tenenantsika foana hoe fahombiazany ty Irak ty fahombiazanao io na mieritrary ianao manana appel spécial tianao aomby appelnao spécial io investis-toi dans ta famille en Christ. Investis-toi avec un cœur pur et sincère. Femme vady l'izy tsy voatery ny frère sœur anao mety amaly an'le izy fa ny fomba tsy takatry ny sainao Andriamanitra mamaly an'le izy. Zay sora an-tsaina mihitsy hoe zany rendre un service en pasteur onja za zao miandrakevitsy toana anazy mihitsy rehefa tonga zay fotoana zay tonga ve izy asa manao an'izay zay matetika mampatonga ny division anatin'ny assemblée fa ianao raha frère et sœur en Christ anao matsapa fotsiny je donne quand je peux tsy fantatrao zay fiainana fa zao mety misy olona nge tsy rendre service anao tamin'ny vola ohatra fa iny olo iny mety mitondra mbavaka anao secret na tonga mivaravarina be da be sokatra teo fiainanao qu'est-ce que t'en sais fa marentsika tonga dia micondre mais lui il m'a pas aidé lui il m'a jamais appelé lui il me dit jamais ceci ou cela enfin tu sais pas il y a des gens qui sont dans le secret qui prient pour toi tenao mieritreritra be mihitsy tonga ho azy le varavarana sokatra teo amin'ny fiainanao fampitana fitisakaraha mipotsapotsaka ta tsy hainao satria contribution fitiavana tsy voatery eritreretinao Retika mitaky zany hoe ohatr'izao mihitsy ny tiako anampiany anina amiko ohatr'izao mihitsy zao tiako fomba hiampisehoana fitiavako fa tsika raha mbola manao izay tsy tsika le mana fitiavana fa miandry fitiavana foana fa tsika tsy miandry fitiavana fa manome fitiavana do vakitsika ty psaume 133 ty amin'ny anaran'i Jesosy. Oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Manana fotsiny bilan tsotsotra atsaminy ianao zay hoe niditra tao anatin'ny sekoly niditra tao anatin'ny assemblée manday ianao raha tena tsy miova amin'ny fiainanao tsy voatery mety hoe nahita asa ianao tompony salaire anao tsy voatery hoe hitanao masy le frère anao name volana hoe izy name asa anao fa firaisan-kinanao tao anatin'ny assemblée natonga n'Andriamanitra nanokatra porte de bénédiction tao fiainanao natonga fiaina tokatranonao lasa niova satria misy firaisana fa ny esprit zay hoe ça tsy tehoany sabotsika matoa tsy agréable anao famille anao en Christ c'est pas normal matoa anao mbola hoe agréable doux ny any amin'ny zavatra fa tsy any amin'le vrai famille anao tsy normal izay fa zay tenin'Andriamanitra agréable ozy izy doux miaraka amin'ny mpiara-manompo en Christy tu es ahoana ny état de cœur anao rehefa eto ampovoan'ny assemblée anao ohatrany ahoana inona ny vision anao rehefa mahita ny tel na tel ianao zavatra ray fotsiny zao critère ny fitiavana l'amour ne soupçonne point le mal dia anao nefa ohatrany hoe vao miova fotsiny ny olona mijoro eto amin'ny altara dia ohatrany ahoana ny cœur anao mijery an'iny olona iny
mihainao le teny mivoaka any ambavy satria ianao bloqué an'le tavany ihany ty dia ohatrany ahoana fandraisanao le message de Dieu avao zay dia efa ahitana état de cœur atsika anaty fanatrehan'Andriamanitra dia nefa izany teny atsika fa reny toetratoetra kely reny a blocage de bénédiction ny fiainanao hypocrisie mipetrahanao sy teo raha ohatra mbola mana état de cœur ohatr'izany hoe ahoana ny fandraisako ny tenin'Andriamanitra dans quelle atmosphère je me baigne ohatrany ahoana anatin'ny assemblée hypocrisie ve dia nefa antsika mahay verset biblika daholo fa io a fraternité tena ariana fanarako ny famille en Christ ariana ndao tsika ifandray tana mivangataka atsika ambany dia ndao tsika hanao antiry ty dao asehoantsika ny satana mihitsy hoe tsy manana aza vela tafiditra izy reto aza vela tafiditra amen teneny eo akaikinao hoe tiako mihitsy mahitanao faly hoe manana anao Que
Jesosy Kristy tompo sotra sy manome fakasitrana tanteraka anao zay ray noho ny ankohonana noho ny arena sarobidy zay nomenao anay avy amin'ny alalan'reto anadasy ravavinay reto. Jesosy zao tena misaotra anao zay fa ankohonana zay ao aminao. Saotra anao zay tompo fa sady tsy naveranao kamboty zay satria zay lasa tonga zanakao fa tsy naveranao kamboty koa zay fa nomenao famille ao anatin'ny église. Ampianaratra amin'ny fo zay Jesosy avy any Nazareta tena iaina ny teninao ny ahafantarana fa mpianatra ao izahay dia mifakatsiavanay. Nampianatra ianao Jesosy hoe mila mahay mifanasa tongotra zahay, mila mahay mifanompo zahay. Tsy mijentilisa akory ary mbola nitenenao hoe ndana selviavo. Fa misy fotoana zay mahavita manompo ny jentilisy fa tsy mahavita manompo sy mazaka ny ramadanay sy ny ravavinay ao amin'ny Kristy. Jesosy io mangataka ny afo mifanainao masina androany andoro ny fanahy lainga rehetra ny fanahy hipokrita ao anatinay tsirairay avy izay zanaky ny fanahy ny orgueil ny fanahy zay mahita ny ratsy foana ny any amin'ny frère na ny any amin'ny sœurany fanahy zay tsy mba manana fisainana madio rehefa mahita ny frère na mahita ny sœurany fanahy zay mitondra lainga sy miteny hoe ohatra ny takany fahavalo na concurrent mifanefa ny fianakaviana sy ankohonana iray zay. Jesosy mangataka zay tena fanadiovana sy restauration ny cœur ny assemblénay androany. Tena mangataka ny gracenao zay hoe tena ho tonga amin'izany fataterahana zany hoe tateraka zay communion mifananao sy communion fraternelle zany ao anatin'ny ankohonana zay nametranao anay Jesosy avy any Nazareta. Androany zay tompo tena mifona tamin'ny mety hoe filatsahanay tao anatin'izany hoe mbola nilatsaka nakahalo ny anadana ny ravavinay Jesosy avy any Nazareta. Saotranao zay fa raha tonga izao fotoana izao dia mbola nirelevenao indray zay. Nesorinao zay tao anatin'ny hypocrisie ary naverinao zay tao anatin'ny fahamarinanao. Jesosy mangataka zay tena hibohiboky amin'ny fitiavanao, le fitiavana agape, le fitiavana divin tena hivoaka avy aty amin'ny alalanay tsirairay avy. Ampianary zay haneho an'izany fitiavana zay nampikorian'ny fanahinao masina ao anatin'ny fanahinay izany. Ampianary zay Jesosy avy any Nazareta hayanome fa tsy andro foana omena. Ampianary zay ity fa tsy andro tiavana. Ampianary zay Jesosy avy any Nazareta hanompo fa tsy andro tompona. Tompo androany zay Jesosy tonga tsy hanamary-teny zay Jesosy avy any Nazareta fa i-reconnaître en faiblesse tsy nety rehetra teo amin'ny fiainanay. Restaureo zay Jesosy androany satria zay tsy te-hanana sakany eo amin'ny fiainanay, tsy tiana hidy ny varavarany ny fitahiana avy aminao, tsy tiana hidy ny varavarany fitahiana ny lanitra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Niositra tena mangaitahitanay Jesosy avy any Nazareta voalohany indrindra dia niositra ny fitiavana tahaka ny diloilo tena andrakotra nay tsirairay avy tena anositra ny fonay tsirairay avy reto mba tsisy racine de mot ntsony ao anatinay, racine de mal, tsisy source de mal ntsony ao anatinay fa raha tena ndoka ny fonay ianao Jesosy tsisy afatry niositra ny fitiavanao. Tompo mety efa nana ny fitiavana izay alohan'izao fotoana izao fa nangatanay dia tena hitombo hatrany foana anatin'izay fitiavana avy aminao zany. Ho faty ny fitiavan-tena Jesosy ho fitiavana ho faty ny te ho hita, ho faty ny intérêt personnel fa tena ho tonga ianao ny intérêt principal anay ary ny hafa no tonga intérêt voalohany no tenanay. Saotranao zay Jesosy ny amin'izao sekoly no fanambinana izao fa fantatray fa hitanay amin'ny fomba mahagaga indray ianao androany anatin'ity fotoana ity. Amin'ny fomba tsy takatry ny saina Jesosy avy any Nazareta dia misokatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy vavahady ny fitahiana amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny anarana Jesosy avy any Nazareta, amen. Afaka mipetraka tsika. Zara kely vetivety aminareo fotsiny alohan'ny mpanompon'Andriamanitra hiditra. Ao amin'ny psaume ihany resitsika ny psaume 128. Psaume chapitre 128. Vakina amenarana Jesosy. Ny titran'ilay psaume dia hoe bénédiction du foyer de l'homme fidèle.
tenez-le au quelques Noé. Nous la fidèle, là, oui. T'es béni. Amen. C'est tout que je sais, vous êtes des familles secrètes, mélange et manche. On bat que fidélité, ça, Miss bénédiction, prospérité. Amenez-la dans ses sauces. 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Nul la fidèle, vous nous dire, et nul la man la tauta n'andremanitra. Ça va dire que ça règne un petit enjoigne. Et ma tête qu'il nul la rêve mettre ouais prospérité des fous la fond. Si andremanitra tsy namorona ny vola, fa monde namorona ny vola, mba tonga anao mieritreritra hoe tsy tafavoaka raha tsy no vola. Mila soumana anatin'ny saintsika mihitsy zany hoe prospérité égale argent. Prospérité égale une somme d'argent. Fa ny tena vraie prospérité fanananao an'Andriamanitra. Dia eto zao hitantsika, misy fotoantsika ny zavatra everintsika fa richesse, tsy richesse mihitsy. Monja zao hoe ny olona riche dia hoe olona mahavita mividy akanjo 1000 € ohatra, kirarona pairana kiraro dia 1000 € dia zany natao hoe olona riche. Fa izy mety mikirarona 1000 € fa ilay olona manao ny kiraro 1000 € tsy misy fiadanana. Tsy riche zany amin'Andriamanitra, tsy riche zany. Mety hoe misy zao olona manana ny zavatra rehetra matériellement fa rery izy orphelin, tsy manana famille izy, tsisy manana fitiavana izy. Fa indraindray tsika chrétienne efa tonga chrétienne misy fotoana mieritreritra mihitsy tsy tafavoaka raha tsy vola. Rehefa manana an'izay saina izay tsika, ny fananantsika mihitsy hoe manana tsy à l'aise rehefa miresadresaka vola tsy normal. Misy esprit de pauvreté ao anatintsika izay. Fa ianao rehefa mieritreritra vola, za zao rehefa mieritreritra vola, ny olona tena za mila vola, fa za zao rehefa mieritreritra vola dia vola no mila. Tsy misy raison d'exister ny vola raha tsy miasa ho anahy izy. Zay ny anteneniko amin'ny vola. Zay mahatonga ny hoe za tsy esclave ny vola fa ny vola no za ny maître ny vola. Matoa izy n'existe ho anahako. Fa za tsy exister pour l'argent. Ça va demander ça, c'est une chercher pour le royaume de Dieu parce que tu existes pour le royaume de Dieu. Tu n'existes pas pour l'argent. Ça va demander mantra quoi? Ma père je dis que moi non dîme, partout mon autre c'est esclave ni argent. Fait non c'est réponds bon ça tu t'entends ma moque esclave ni argent et non c'est. Raino c'est bon la manafana il est sauté là esclave fou et non c'est. Mijery ny compte en banque sao dia tsy tafavoaka esclave ny vola izay ianao. Fa za rehefa isan'andro dia ohatry mieritreritra mizatra iny dia ohatry mijery ny situation dia ohatry dia za tena ianao vola mila amiko. Misy ianao satria za ny antom-pisinao dia za. Ianao mila makaty amiko. Fa za indray tsy anatsehiko tena hitady anao. Fa mila ianao mahafantatra an'izay hoe izy en place-nao vis-à-vis de l'argent. Fa tsy vola mihitsy mahatonga anao hoe inona ianao. Fa zao toy izao mieritreritra hoe fananany vola mahatonga anazy hoe inona. Parce que zanatria misy sagesse zay tsy haiko hoe iza nanao an'izy ity. Fa inconnu nanao an'izy ity fa za mihitsy fanan'Andriamanitra nampiasa an'ity olo ity. Mba ampahafantarana antsika hoe tsy ny richesse tsy resaka vola. Ny richesse zao ianao manambady aman-janaka. Misy any be da be te hanambady aman-janaka tsy mety mahazo. Fa tsika indraindray ilay zavatra tsy ananana foana ny heverintsika rehefa mahazo an'ina sao vao riche. Fa tsika ao Kristy dia zao za rehefa miteny hoe izy ozy nampahantra ny tena mba tonga zasy ianao mpanan-karena. Tenenao akaikinao ianao olona efa manan-karena. Fa ny problemanao tsy mahafantatra an'ilay arena, tsy midébloqué ny arenanao. Efa ianao zany rehefa tonga tera-baovao ny Kristy dia efa nisy compte nomany rainao avy any an-danitra. Misy arena efa vonona ho anao. Dia ozy izy Andriamanitra vao teraka ty dia efa mise à sa disposition. Fa ny problemanao tsy mahafantatra ny arenanao ny Kristy. Fa ny problemanao tsy Kristy ny arenanao. Zay mahatonga ny any amin'ny Romains 8:32 hoe
fa move tsy efa nomeko anareo miaraka amin'ny Jesosy daholo ny zavatra rehetra fa ianao ny veranao fa le arena makany amin'ny Jesosy mitady arena fa ianao rehefa amin'ny Jesosy efa manana ny arena mily mentalité antsika vis-à-vis de l'argent mihitsy zany mila miova mandeha antsika eto tany vola no moyen azahoana zavatra matériel zay mahatonga anao tsy maintsy miova mentalité anao amin'ny vola mahatonga ny vola tsy maintsy tonga amintsika satria na misy mentalité de pauvreté mentalité antsika tany amin'izao tontolo izao mety tsika anaty royaume de Dieu dia tsy mandeha mihitsy ilay izy dia iny moa rehefa nizaraika antsika izy foana tamin'ny SMS hoe tao anatin'ny malédiction natonga ny Adama hoe tsy maintsy misueur vao mahazo zavatra fa zasy ianao misy zavatra azony grâce tsy azo sueur mihitsy ka anatin'ny erika misy antsika zao tena misy zay fahasoavana de prospérité zay mivady vavolombelona amin'ny fiainanay ara-pinoana dadabe antsika tsirairay avy ato izy za mahita an'izany hoe tsy miasa pasteur mivady hitanay mivady tsy lainga izy tsy monomono ary tsy manao film izy tsy misy manao gory izy dia convaincre olona fa zay mivady zao izy mandeha miaraka amin'ny zareo tsy zavatra amboarina eny dia mandeha famatsiana fotsiny Andriamanitra comme ça ozy izy mama teny tany fantatry mihitsy efa tamin'izay vidy an'ity trano ity dia ohatra hoe vidy kapa skobidoa ozy izy hitanareo mentalité nao vis-à-vis de l'argent mihitsy mila miova Andriamanitra zao tsika zany mijery hoe manana vision za ndray amboarana trano be zay izy miantso zay vision ça anao sueur Dieu va me donner la maison pas de ma sueur parce que mon temps c'est pour servir Dieu et la parole dit quand je sers Dieu la maison, la voiture, tout me suit. Ça comment je vais avoir une belle maison? Comment te faire fotoana pour Andriamanitra c'est vision Andriamanitra aminao fa zao amin'Andriamanitra rehefa mametra anao dia mametra kapa skobido azonao fa sainao karaha hoe trano zany zao dia tsy maintsy hoe 2 milliards 200 000 euros 350 000 euros tonga dia sainao dia aiza mahitako 350 000 euros za zany tsika mivady iresaka aloha mihitsy any tady asa chéri fa tsy ho tava voankazo trano mihitsy iarona ohatr'izao non zany ataoko za mpanan-karena tanako anazy daholo ny zavatra eto tany donc en moment voulu azo zay trano zay tsy paparina sueur fa par la faveur de Dieu mijery izao jery s'en fototra fa jery s'en fototra ho anahy azonao le izy fa ianao concentration nay ny royaume de Dieu dia ohatr'izay mbola tamiraikitra anatin'ny saiko mihitsy zay za miozy izy vidy an'ity trano ity zao vidy skobido dia zay nandresako an'ilay izy mety misy tômobila tsara tarehy verinao hoe firina crédit be zao ty hoavy fotoana ataon'Andriamanitra hoe vidy bonbon rian'ny Auchan ianao mazany azonao le izy fa zao le secret anatin'ny tirati to époux le izy ouvert mentalité anao restaurer l'intelligence anao aza fonctionner comme le monde zany fonction du monde tsy maintsy c'est minimum tsika mivady tsy maintsy 5 000 vao tamivoaka misy rehefa ma 5 000 mbola tsika le signé mbola mafy be na dia moka 10 azonao le izy mafy be mba te hanao offrande amin'ny pasteur zany fa enjany zany satria na mbola esclave de l'argent ianao fa nira tsy esclave de l'argent ohatra le ramatoa tsy nananin'ino hitan'i Jesosy fa rantsakely farany tao posiny lâchenao an'Andriamanitra zany na toe mpanan-karena satria fa lâcheko an'Andriamanitra daholo ty fa c'est Dieu qui pourvoit pour moi voquet toi dia fa j'ai l'assurance qui va pas me m'abandonner zay natao hoe olona tsy esclave de l'argent inona ny ilainao zao zao ny ilaiko hitanao Andriamanitra zay mahatonga ny teny ataovy reconnaissance atao fa maniranao misaotra satria izy efa nomena ianao hoe non merci fa tsy efa nomena zay mahatonga ny manao fa merci foana rehefa mivavaka fa aza monomono parce que c'est quelque chose qui est déjà réel que Dieu t'a donné tu dis merci je reçois la maison hitan'ny data ilainay am'izao fotoana zao izy miaraka amin'Andriamanitra tsy hoe mana zavatra be da be anao dia tsisy lavana azy Andriamanitra rehefa mitanao dia c'est pour une utilité Jesosy rehefa mila anina aiza le anina teo izy natsaripetera tsika zalahy mila manao paka libéré ny trano ohatr'izay na hoe manan-karena fa tsika za marary saina ohatrany tena zay ny tena anatin'ny secours de prospérité fanavaozan-tsaina renouvellement de l'intelligent ouvert visionnao ny vola tsy hoe amin'ny Andriamanitra zao 2 euros sy ny billet de 500 tsisy différence fa amin'izay tsika olobe mahita 2 euros mahita le pièce rouge zany anao etsy fa raha vao mahita billet na 500 500 fa mahita le menamena da indrindra ohatr'izao fa
Maty 500 iny ohatran'le miena ihany. Dia tokony ohatr'izay isika. Aza marary sainan'io resaka volo io mihitsy. Aza andevoziny volo io. Fa io volo io tsisy raison d'exister raha tsy eo zasenao. Taratasy ingeny e, c'est une feuille. Ataovy misy c'est une feuille. Azonao mahatonga izy misy valeur satria ianao eo. Satria ianao mampiasa azy. Fa raha tsy ampiasana io raha tsisy mampiasa io volo io dia feuille io. Anaovana afaka atao feu de cheminée. Fa ampiasaintsika izy raha ohatra hoe misy valeur izy. Sina raha ohatra hoe utile izy rehefa ampiasainao. Fa ny tena azo misy vola matoritory tena tsisy raison d'être izy. Fa anao izy makaty amiko mba misy raison d'être fa tsisy le tota. Amen. N'existe zany famoronam-bola anaty banque zany misy zany fa tsy hoe tsy maintsy hisue. Tsy maintsy zao hijaly be izy. Natafavoaka anazy nankohona zao hiaty be. Dia nefa ny royaume de Dieu tsisy. Zao fidirana any an-danitra tsy resa-bola. Tsisy midy-bola zany io. Vilanao io na 500 000 € ary io tsy miditra any an-danitra. Tôbila ny tsara. Zay zao mahatôbila tsara be par la faveur de Dieu. Tena tsonay mivaly zany. Conditionné humain tokony tsy mahazo zay. Zay mena anatin'ny faveur zay tsy mba ohatratra amin'izay nivaditra hoe miteraka zay dia selon fonction zay miteraka dia hifindra. Zao zao hoe jovavombe rehefa hifindra zao zay atsoaty. Satria mahitatra ny tananakay. Satria no moment je dis merci Dieu. Fotoana zao hitarina vala dia tsy maintsy mihita. Dia ohatr'izay le fiainana. Zay sisa tontobony tananakay miaina koa nefa tranonay nefa ny surface mengeza. Azonareo izy. Zany zao tsisy edy itsy mikarama 1000, 2000, 3000, 4000. Fa zay miaina ny ohatran'ny olona millionnaire français. Amen. Azonareo. Dia nao toa hoe za zany tena mpanan-karena le tia. Azonao jery phrase dia saka tena princesse riche là. Ianao tsy mijery an'ilay potetika zany ka fiainana le tia. Midina koa ianao nataoko hoe 4 heures zao tôbinao dia efa mieritreritra tena zany tena efa x5 zany anga. Tena mamy zany. Hitanay valy zany tamin'ny pasteur Rodolphe. Tamin'izany izy vao tsy nana tômôbilina dia alain'olona izy tamin'izany chauffeur alain'ny olona mitoro-tena zany hoe alainy pasteur tafanatr'Andriamanitra. Miditra anatin'ilay tômôbila izy dia faly izy manao tômôbila tsara ny zanany. Ay tsara si dia mipetraka izy dia tonga dia hitanao mihitsy manaviana hoe ohatran'ny efa anako ity. Tonga amin'ny fotoana manana VX izy tsy miova mihitsy ny paozy tanatin'ilay VX sy ilay tamin'ny tômôbila tsanazy. Azonareo izy. Tany izy mipetraka anatin'ilay tramboko izy efa mahita ilay tramboko efa ilay vila ipetrahany an'izao. Zao izy mipetraka anatin'ilay vila tsy hitako hoe tsy hoe nouvelle arena ny fotsy satria izy efa fony raikitra amin'Andriamanitra. Zay le secret mpaombiazana. Izy efa miteny Jesosy hoe avoy daholo vadiny iny mijovavombe. Ino anao raha mihitsy zao firy volany mahavizana 50 millions avoy daholo afaka miasa an'Andriamanitra. Mbola tsy nahita ny fiainan'ny zareo ka hoe tsy tonga Andriamanitra namonjy amin'ny besoin. Satria libéré de l'argent izy. Le secret amin'ny famombiazana financière, libère ton argent à Dieu. Fa zany tenanao fa io 4 000 na 5 000 anao tsisy dikan'Andriamanitra mamidy robinet. Tsisy dika. Ka tsika hatramintsika izay nandeha zay secours foncier mandainga izay tena tsy évoluer situation. Mandainga. Sois reconnaissant en Dieu, lâche-toi encore un peu plus, tu verras, Dieu va lâcher encore plus sur ta vie. Tena ho hitanao zany. Fa zao aza mieritreritra miherin'ny tenanao na tavavoakanao. Fa ianao afaka tavavoaka amin'ny ohatra ny mijery ty samy herin'ny tenana satria ianao manan'Andriamanitra. Manohana anao. Ianao rehefa mandeha misy mpanohany tsy mandeha rery. Tena voninahitra ao n'Andriamanitra rery ihany tekintsika indray mpamotrana. Alléluia. Tantsaky hitsangana maky ty psaume anankiray ty psaume 82 verset 6 dia mipetraka tsika. Psaume 82 verset 6. Dia rehefa mamaky teny dia atao hoe anary izy. Anao le izy no s'adresse aminao Andriamanitra. Miara-maky tsika psaume 82 verset 6 miaraka mafy tsara mihitsy. Psaume 82 verset 6. Psaume 82 verset 6. Miara-mamaky tsika 1, 2, 3. J'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du Très-Haut.
raha sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo tsy teo Andriamanitra zay fa enao mihitsy no niteny sy nanambary fa zahay dia Andriamanitra ary zana Andriamanitra. Zanaky ny liona dia liona ary ianao ilay liona jodo ary zahay dia zanaka izany liona izany. Zany efa anay mandray ny hery sy fahefana amin'ny anaranao Jesosy mandroaka sy manohatra ny Satana. Zany efa anay miompy sy midera ny anaranao fa zanakao zahay. Tsy mpandainy izay ary tsy mizospeny ny anaranao Jesosy. Tany amin'ny Ancien Testament dia niraranao ny olona mba tsy hanompoana ny anaran'Andriamanitra fa aty amin'ny Nouvelle Alliance dia nitenenao mihitsy hoe ataovy amin'ny anarako, atsoy ny anarako. Jesosy misaotra amin'izany anaranao izany izay iombona ny fianakaviam-be amin'ity takarivo ity ny anaranao Jesosy Kristy. Misaotranao izay fa ianao ilay zanak'ondry, ianao ilay zanak'ondry izay solotenanay nandatsaka ny rà nanolotra ny aina mba hahatonga anay zanak'Andriamanitra. Dia sy mankalaza ny anaranao izay amin'izao Jesosy fa ianao izany. Tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté. Ianao izany mpanjaka. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Misaotra Jesosy amin'ny fahazavana tonga misaotra amin'ny fijaliana izay mibabenao, izay mifatsianao araka ny fanetrenao teny fa ianao dia Andriamanitra. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, mon amour est à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges sa sainteté, l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, vivant, Dieu vivant. C'est ce que tu es, mon Seigneur. C'est ce que tu es, mon Père. Oh, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges sa sainteté. oui, on se dit, Seigneur. Sanctifie-nous encore par ton nom, Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, par le feu de ton Esprit Saint. Purifie-nous, Seigneur, ta présence. Enveloppe-nous dans ta gloire encore et encore. Oh, tu es tout puissant, mon Dieu. Tu es tout puissant.
puissant, tu es glorieux, tu es majestueux, mon Père, mon Dieu. Sois exalté, Seigneur Jésus. Sois exalté, sois honoré, Seigneur. Cette assemblée des saints, des sanctifiés, des justifiés, des purifiés. Sois honoré, ô Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout puissant, mon Dieu, tu es tout puissant. Rien n'était impossible. À toi la gloire, ô ressuscité, à la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Oui, nous sommes victorieux à cause de ton nom, Seigneur. Oui, nous sommes victorieux à cause de ton nom. Oui, nous le sommes. Parce que tu l'as voulu. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous proclamons ici. Nous sommes des dieux. C'est toi qui l'as voulu. C'est toi qui l'as voulu en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. À toi, à toi, à toi. Victorieux, Seigneur, à cause de ton nom, et par ta puissance, les anges qui nous servent, les anges qui campent autour de nous. Oui, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Oui, les ténèbres est reculé à cause de la lumière, parce que nous sommes fils de la lumière. Oh, la jamais celui que j'adore, le saint de paix, c'est toi Jésus. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. Se non è nada no Jesus. La samatalo Satan non è nada no Jesus. Oh Jesus, opportunité wana intera no wa. Opportunité wana in sota no wa. Fale bene Jesus. De bene Jesus. Mai sarà già di te no. Tiro Jesus. Tena tiro Jesus. Tiro Jesus. Asa vat me nada. Alleluia.
Vela iala mbavanao tsono tahirahirao. Jesosy mahay anarana.
aza matahotra anarana tany anaran' jesosy mahery adidin'andriamanitra ianao e mandia izy ao anaty an'ilay tompony ianao Tena akaikinao ny teny nambaran'Andriamanitra dia ho
voasoratra ho ahy ka mifampiteny tsika fampitsotra antsary tsika amen dia momba ny leadership en royaume mandray tsika ao psaume 82 verset 6 niraisika teo a dia voalaza fandriamanitra ianao tena kaikanao izy ny manambara ny fandriamanitra ianao ianao rehefa takarana le tompony David nampiasan'ny fanahy masina teny hoe vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du Très-Haut. Jereo ndray no akaikanao jereo masina ainao ve dikan'izany zany le tsona hoe ao anaty famille royale ianao ary ny dadanao zany c'est le Très-Haut, c'est l'éternel Dieu. Justement, non, se comporter, hein, même pas en tant que serviteur, faut moins que rien. Voilà, nous sommes toujours mélange un peu dans un. Ça n'a de nom de je suis Dieu, et petit Dieu, fils du grand Dieu. Autre zanaga, rehefa mandeha eny an-dalana. Jereo le tsy mahay reo zanakitsika ireo tsy mahay mandeha, fa rehefa miaraka amin'ny dady izy surtout. Dia ohatran'ny mba izy koa mba favy sa izy koa mba ohatran'ny ngeza zany misadresse amin'ny ray aman-dreny rehetra dia rehetra fa ho an'ny papa mijoroana reo tsara mba ho fitaratra mba atonga an'ireo zazy reo surtout le petit garçon ndray io resaka an'izay androany resaka père et fils manko le izy androany hoe ho fitaratra ianao dia tsara bebe kokoa hoain'ireo zanakitsika ireo miakatahaka tsy menatra izy hoe ny dadako ohatran'izao za mbola mihoatra noho izy tsy diso mihitsy izany teny izany hitanareo l'homme a perdu sa place de dominateur men'Andriamanitra zany place zany hoe nareo meko ny domination eto ambonin'ny tany ary ny zavatra rehetra dia natao dominena teny hoe kaikanao natao dominena ny olona ihany tsy nitenen'Andriamanitra hoe domine fa rehefa azony satana amin'ny fony Eva rehefa azony lakile teny ampelantanany Adama ny voalohany domine ny voalohany dia izy ny olona samy olona andehtsika ny domine le royaume céleste le fanjakan'Andriamanitra tokony ho zanak'Andriamanitra daholo dia midomine amin'ny zavatra rehetra navadiky satana ilainareo mampizava an'izany any amin'ny hafa satria navadiky satana le izy dia lasa ohatrany hoe mody atao fotsiny hoe la loi de la jungle dia hoe tsy maherina no midomine Andriamanitra tsy miteny an'izany mihitsy hoe andanina ny domine ny fotsy andeha domine mainty andeha domine mavo andeha domine rozy asika ve le izy ny zao tontolo zao hoe andeha domine hafa dia poretina ohatran'ny olive poretina mba hivoaka menaka dia avy eo arina atsipotsipo fotsiny zany le colonisation ohatr'izay mihitsy ny colonisation poretina mba hazona sy tsetsafana be ny olona miteny hoe tahaka izay ihany ny gasy ny janona teo ambanin'ny frantsay tena kaikanao sofa tafala teo gasy zay esprit zay no mbola tena omforny io ny gasy mihitsy io hoe tena tsy tafavoaka nangatsika raha tsisy amin'ny Frantsa jereo ndray no akaikinao ianao tsy mahay baiboly ianao tsy mahay baiboly fa zao voasoratra sambatra zay manana n'Andriamanitra Jakob sambatra ny firenena zay manana n'Andriamanitra Jakob ny fahasambarana zany dia eo ambanin'ny fifihezan'ny royaume céleste le Andriamanitra Jakob rehefa miverina tsika malagasy verina eo ambanin'ny fifihezan'Andriamanitra ho hitanareo tsara zany fanafahan'Andriamanitra zany tena kaikinao tsy ny fahantrana ary économique amin'ny problème Madagasikara fa ny fahantrana spirituel ny mahavoa Madagasikara dia fihezina foana
Sortez les enfants. Sortez les enfants. Sortez. Iadamaseva natao ilidy. Iadamaseva natao ilidy. Tenena natao hitarika. Fa ny problème lasa voatarika. Nanome ny puissance sy ny pouvoir tamin'ny satana izy. Raisinao kely ane ty zavatra ty. Izy Jesosy manapahana amin'ny zavatra rehetra. Rehefa tonga avany satana dia tonga tamin'le voary natao tapahana. Inona le izy? Inona le izy? Bibilava. Bibilava eo anatin'le tapahana? Oui. Jereo tsara, sokafo tsara le fisainantsika. Natao satana zany tsy tonga en tant que être céleste. Jereo satria efa nomeny talohany nanamboarana ny Adamaseva mihitsy izay fahefana hoe dominateur ny zanak'Andriamanitra. Any ka rehefa tonga satana tsy tonga izy en tant que ange na dia ange de lumière fosika azy, fa tonga dia niditra tao anatin'le voary izy natao hitsahana, natao raisina. Ao itsika eo azonareo hoe zany zavatra zany aro tsara. Tonga izy dia efa nandady teo anatrehan'ny olombelona. Fa ny problème, inona ny problème? Problème le voary nataon'Andriamanitra eo ambanin'ny tongotsy ny nofeheziny noho ny nomotsy ny ekeny. Tokony tonga dia nanana tsy mametsina ny Adamaseva satria mety zako mety latsaka pira lavitra. Fa zay zany izy nampianaran'ny fanahy masintsika hoe natao tapahana bibilava, natao horaisina. Zay no tonga ny Jesosy ny teny hoe nomenanareo ny fahefana handray menarana sy alitsaka maingo. Zay hoe kaikinao fanahy reo. Fa tsy hoe andeha handray menarana vrai menarana sy andeha alitsaka maingo. Izy ny tsy mamanitsaka maingo. Fa le fahefana manitsaka an'le maingo, le mitondra fahafatesana. Zanak'Andriamanitra nomena le izy. Tena hoe kaikinao naverin'Andriamanitra le izy. Any ka ankehitriny même les plantes contrôlent les hommes. Marijuana, cocaïne, toutes sortes de médicaments. Rasa reny contrôle. Ay, vao hitanay omazy tsy haiko misy nahita an'iny. Drogue atahorana be ndray vao mivoaka avany. Tena hoe kaikinao tsika matahotra an'le izy. Satria tsika tsisy risque azona an'le izy aloha zay. Satria tsika tsy mihinana drogue. Pilule zombie. Avy any Brésil le izy no mivoaka. Zany tena zombie le olona. Tareo sy amin'ny film zay. Tena misy comporté ohatry zombie. Ny ati-doha tena ratatine mihitsy. Zany ratatine zany potsika mihitsy. Dia misy comporté ohatry zombie le olona. Dia ino fahafanaretana amin'izany? Lasa micontrôler le voary ny olona. Nefa voalaza vous êtes des dieux. Les dieux contrôlent les choses. Lasa tsika indray ny esclave. Ohatry hitanareo tsy hoe tsika zao mampianatra rehefa hoe école de guérison dia miveryntsika ao amin'ny ten'Andriamanitra, miveryntsika ao amin'le identité en Christ mba azontsika an'le hoe par ses meurtrissures nous sommes guéris. Tsy par les pilules, tena kaikinao tsy par les pilules. Tsy amin'ny alalan'ny médicament fa par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tsy takatry ny sain'olombelona tena kaikinao tsy takatry izay tsy mino zany. Fa ho anasy sy ho anao mino dia misitaka ny fanasitranana. Zany tena tsy inona ny tsy efa raha resaka aretina misy zay efa nandalo tamin'ny tenako izay hatramina pesta tsy kombony ako fantatariko anareo aretim-bavony, aretina rein, aretina poumon fanjoko vavombelona anareo aretin-damosina vavony efa teniko teo sinusite tongotra tapaka na sesa satana daholo ty firetrarehetra ty fa voninahitra an Jesosy
à part ses meurtrissures, je suis comme je suis. Amen. Il a fait divine coule en moi et à travers moi. C'est une formule antiquette. Et souvent, on a tout ça, il y a la mitzvah, si maintsy mihinana paracétamol la visitana ny migraine, tsy manasitrana paracétamol, Jesosy ny mpanasitrana anao za. Amen. Ao tsika. Ka zao, tsika tsy maîtriser ireny. Hoe, ohatra hoe, rehefa tsy misotro kafe koa dia mangovo. Marary ny loha rehefa tsy misotro kafe. Dia nijoko vavolombelona fatao Erika maly, zaho ta Madagasikara nanandrana nisotro kafe. Satria hoe tokony hiasa toute la journée, fa ny problème tamin'ny nisotro kafe tena kanareo. Za vatako reraka dia te hatory, fa tsy avelan'ilay kafe matory. Dia ohatrany zombie koa. Vao may reraka be, za te hatory, dia nefa tsy mety matory. Dia vao may lasa problème ilay izy. Soit zany tokony hoe soit ianao matory, soit ianao mifo. Fa za zany sady mifo matory. Dia narary ny lohako toute la journée, vao may tena hoe za tena diso mihitsy nisotro kafe. Ampandremy tsara ny fanapahana, na ataoko hoe kokary, tsy mahay mihinan-kanina raha tsy misotro kokary, tsy mahay mihinan-kanina raha tsy misy sakay ohatra. Tena kaikinao fatorana daholo zay. Tsy miteny hoe aza mihina, fa aza manay koa fatorana zavatra mitany zany. Anisan'ny zany hoe fataro ny zavatra rehetra dia azo mafy izay tsara. Mbola anisany ihany zany azika fihinanana azy. Nandefa roa Andriamanitra, Ésaïe 9 verset 6. Nandefa roa Andriamanitra mba rétablir an'ilay contrôle eo am-pelatanan'ilay dieu, les petits dieux. Tsy tiany religion mihitsy miteny an'izany, nareo ve zany Andriamanitra? Misy ary miteny hoe za aloha tena tsy sahy miteny an'izany hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe zanak'Andriamanitra. Tsy fantatrao zany le identité anao. Misy efa miteny anazy za aloha pastera tsy aza tsotsoana an'izany tena aza tsotsoana an'izany hoe zanak'Andriamanitra zany sisy fa za mpanota be ty tenekakinao zay mihitsy le problème. Tenena foana hoe nao mpanota be ty. Zay mahatonga antsika tsika eto zao assemblée des sanctifiés. Ny assemblée des saints dia assemblée des sanctifiés. Toi et moi nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. C'est le que notre nom du ténénon. Avec ce qui est de purifier soi-même, fa izy non safidy purifier rehefa mino azy tsika. Koa rehefa voadiovana dia mbola rehefa voadiovana ohatrany hoe olona ohatra hoe avy niasa zany dia mody eo an-trano ao be vato ndana aloha anao manao dosy fa reraka. Mbola maimbo tany ivelany tany. Avy misasa aby dia mbola mivelona eo dia mbola ahiliny any dia mbola isy comporter any masiso dia tsy ho aminao. Misy manao an'izany, Andriamanitra efa tenao kalahy be mihitsy ny avy amin'izay ty kalineko. Efa diovina, tanareo amin'ny bokin'i Zakaria. Rehefa Joshua naloto be dia ozy izy Andriamanitra mantsy any anjely hoe soloana akanjony, sasa ozy dia soloana akanjony. Tsy miteny intsony Joshua ka zany tena kaikinao tandreny ny humilité sy ny humiliation. Misy ny humilité tena vraie humilité le izy fanetretena. Fa misy le ahitrehitra le izy zany kakana kely efa hoe zanak'Andriamanitra no dia zanak'Andriamanitra tena kaikinao hoe aza manambany tena. Any ianao ka na eo mason'ny Satana ary mbola ka zany ohatran'izao koa Satana. Non marina zany rehefa natao ianao hoe zanak'Andriamanitra dia mijoroa en tant que tel. Rehefa miteny ianao hoe serviteur de Jésus-Christ dia petrako en tant que serviteur fa aza manambony tena. Lasa manararoatra dia koa nresahana maly misy ny serviteur lasa manararoatra ndray lasa izy indray ny tompony lasa idôlatrie le izy fa tsika miala amin'izany ao tsika naverin'Andriamanitra roa anankiray nalefany Ésaïe 9:6 un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement sera sur son épaule. Inona ny eo amin'ny épaule le gouvernement amin'ny verset hafa izy tsaiko ny fanapahana amin'ny teny gasy izy zay eo an-tsorony. Ny fanapahana eo an-tsorony nomen'Andriamanitra n'io zaza io zay fanapahana zay ny fanapahana ny zavatra rehetra tena kaikinao ny zavatra rehetra zay rehetra tenentsika foana. Oui, Satan a une puissance, une certaine puissance, mais Dieu est tout puissant, dit qu'il est tout puissant, bon la boune les puissances. Oui, je Paul Mathieu Timothée, fanamahery ny ao anatinao fa tsy fanaosy, ny fanahy ao anatinao dia mahery no ny fanahy amin'izao tontolo izao. Tena kaikinao hoe fanahaniza ny ao anatinao. Dia valio izy.
Romains 8 verset 15 à 17 fanahin'Andriamanitra no anatinareo io fanahy io milaza aminareo fa zanak'Andriamanitra anao ka ahoana ny fehezina hoe aza miteny hoe zanak'Andriamanitra. Oui, je suis un Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Tenez quelque nom. Je suis un Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ça, rehefa fantatrao zany dia les ténèbres zay izy teo, les ténèbres ihany koa dia eo anaty antsika dia lasa misamaka ihany koa. Tsy maintsy aza mitakitaky nataony Sinnamon fa izy moa anankiray le Mordecai. Hamana, ohatrin'ny Hamana. Hamana rehefa miditra ny lapi satria izy dia second-ny Assuérus mpanjaka tamin'ny andron'ny Estera, ny boky Estera. Dia tonga dia mitady foana, mandalo aho. Tonga dia tsy maintsy mikoka ny olona. Mordecai io zany ndasao Paoly. Ndasao Paoly sisy Paoly mbola ny Korintiana any amin'ny bokin'ny Romana vao mifosa. Ndasao Paoly fa zatsy. Teritry namana, tezitra be Hamana. Matoka dia izy tonga dia mieritreritra hoe mba miterako amin'ilay rangahy ty tonga dia ny fireneny mihitsy ny rangahy. Amin'ny akaikinao aza mikitikidika Mordecai. Fa nataontsika lesona izay zany kitika Mordecai fa mahita raha. Ny vadiny efa nampitandrina. Israelita ilay rangahy io Hébreu ilay rangahy io mbola inona ihany nataony mbola lasa ihany nanao poto dia hoe atonina eo amin'ny Mordecai dia hifaly sady nazy invitation la reine. Tena tiany reine prompte. Izy no niantona teo ny vonoana daholo ny zanalahy vonoana ihany koa ny vadiny tsisy taranaka tsony. Tandremo ty fanandratantena ty satria tena mba nitan'Andriamanitra. Le gouvernement sera sur son épaule et son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. Tsy hoe manana paix Andriamanitra fa izy Jesosy dia hanome anao izy fa izy mihitsy le Dieu de paix, izy mihitsy le prince de paix. Izany mahatonga anao mitsika sy mifaly sy mime peu importe ny crise. Satria ny crise tsy natao hoe hikitika an'ilay ambassady. Raha misy crise any Pakistan dia ilany ataon'ilay ambassady ny États-Unis voalohany esoriny anazy satria tsisy hidiranay zany. Raha misy mitranga atao amin'izao tontolo izao tsisy hidiranao zany. Amen. Satria ianao solitena ny Kristy satria ianao ambassadeur ny Kristy. Amen. Teatsika amin'izao. Zavatra fiainanao anatin'ny royaume dia tokony avoakanao amin'izay. Tsy fisehosehoana ilay izy. Tsy fisehosehoana izy. Ny ambassadeur any Amerika zao tsy hoe satria Madagasikara ohatra mbola tsy tena manana an'ilay GMC be sy le Chevrolet be rety anao kosa mba ataoren'olona ny tomobile tsy raha za avao ilay tomobile ngeza be le matota be any Amerika reny satria ampisehony izay matanjaka économique. Ny anjaranao koa avy amin'izay anaran'i Jesosy izay zavatra ny sitrahany lanitra ety an-tany takiny any an-danitra mirotsaka eo aminao amin'izay izy amin'anaran'i Jesosy fa tsy maintsy fantatrao aloha. Zay zao le hitanareo zay zao tsy resaka fanetretena zao zay. Eny mety atao koa hoe mety misy fihosehoana ihany izy satria vao mandalo le bibile be amerikanina mainty be velarina be 2 mètres reny large zany dia tonga dia matahotra kely le catenelle kely sao dia mba hipotika eo vao hitsaka eo. Na sao dia le hammer be reny tsy hoe le tomobile kelikely reny. Ianao koa rehefa mandeha manavatsava an'izao tontolo izao aza manetry tena fa aza ianao koa bulldozer be any lanitra. Amen. Ny anjely mitovy manodidina anao misekoseky be mihitsy ny zalahy tsy papa mobile hono ny amerikana fa triumph mobile zany zao dia misy style be mihitsy anti-bazooka tsy akaikinao ny anjely mitovy manodidina anao. Tsy mila manao akanjo blindé zany anga tsy mila. Amen. Tsy fisekosekoana zany fa fahafantarana hoe izy ianao arotry ny ahoana. Koa izy Jesosy zay ny fanjakako ane tsy atao amin'izao tontolo izao fa raha zao any Pilate miantso 12 légions d'ange ka tonga fa tsy zao le tonga le fotoana anavotako ny zanak'olombelona
tsy maintsy miatra amiko le kapoka satria mamerina an'izay rétablissement zay dia ozy izy Jesosy rehefa mivoaka izy Matthieu 28 any jereo Matthieu 28 verset 18 inao izy tout pouvoir m'a été donné est dans le ciel et sur la terre 18-19 nomena an Jesosy zay fanapahany zay hitanareo tanteraka hoe le gouvernement sera sur son épaule mety mitenitsika hoe ko ahoana ary mbola ohatran'izao amin'izao tontolo zao tena kaikanao zao tontolo zao zany mila mahay miaintsika eto amin'izao tontolo zao fa miaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny leader dia ny caractère ny afantarana azy le attitude ny afantarana azy ny attitude sy ny attitude misy azy ihany koa satria leader eny ambony manana attitude hafa izy nazy tonga dia any ambony foana fieritreretana misy ny simple suiveur fa misy ny leader misy olona te hoentina foana tsy miteny hoe resaka fitondran'olona ty kaikanao tsy fitondran'olona le izy fa resaka fanapahana amin'ny zavatra rehetra zany hoe averin'Andriamanitra mihitsy anao isaina ao anatin'izany hoe natao hanapaka ny zavatra rehetra zay no ingatsika tany amin'le psaume 82 oui verset 6 teo hoe vous êtes des dieux saintsainou andro aman'alina zany hoe je suis un Dieu je suis fils de Dieu personnalité impère raiso note ny personnalité impère mila nanany fils zay ny antony ny azotsika amin'ny fanay masina ihany koa le personnalité an'ny Jesosy dia tokony hananany fils tsirairay avy enoy foana eto mitenitsika hoe dia ahoana zany zay vehivavy da averiko ihany le izy satria mety misy vaovao miainontsika ihany keo madikeo fa Andriamanitra dia nandefa fils mba hirécolter fils tsy mijery ny resaka sexe mâle sy sexe femelle izy fa l'esprit du fils nalefa tsy napetrany ao anatinao l'esprit du fils mihitsy ny tena l'esprit de sa fille koa l'esprit du fils satria Jesosy en tant que fils de Dieu l'image exacte du Père Hébreu 1 verset 3 l'empreinte de Dieu qui était en Christ zay l'empreinte zay ao anatiko sy ao anatinao io le Saint-Esprit tena kaikinao sotra Jesosy amin'ny alalan'io Saint-Esprit io ny azotsika accès direct amin'ny lanitra io le saut final ho hitan'Andriamanitra eny amin'ny tapikazonao fa tsy le marque ny devoly marque 666 io marque io ny afantarana antsika amen efa nomen'Andriamanitra antsika ty fanoharana ty fa averika misy mahafantatra ny tantaran'ny le roi lion tsika aitsika tsara kosa angamo zany na efa lehibe ary mba mahafantatra zany io le roi lion io mofasany anarana le roi lion mofasany anarana na nanjanaka anankiray izy faly be fa niteraka zazalahy izy tsy mbany anarana dia nisy fahavalo antsotsika hoe satana sy karany anarana mipitehana le royaume tanao za tena sura mihitsy tena misy fanamasina mihitsy tao ambadika misy révélation be mihitsy inany dia le skara te hitondra eo amin'ny placen'le mofasa tena teo Lucifer mihitsy le izy ina antanjo ny vonono mofasa mba anjakana dia le simba le petit lionceau lasa izy mitsoka satria hoe ny accusena hoe noenao tanao ohatrany amin'ny péché ihany noenao mihitsy ny nahafaty ny Kristy dia culpabilisena anao dia tsy mety tonga amin'le toerana mihitsy mahatena vrai chrétien anao amin'le toerana hoe mpanapaka sy zanak'Andriamanitra za mpanota kely ty beba dia tsy mpanota kely ty da tsy mpanota tsolo mihitsy ny tena marina satria ny raha an Jesosy manadio anao continuellement zany mahatonga ny olona le voataiza anatin'ny religion dia isaka mipaka ty la croix en Jesosy nefa ny Jesosy efa niteny makanisa ty amiko nareo mahasafantatsa mavesatretany meko anareo ny la croix famaivana ny la croix ny problème nefa ne
dia apatsiahivina foana hoe mpanoty ianao, apatsiahivina foana hoe mpanoty ianao, apatsiahivina foana hoe mpanoty ianao. Fa tsy mety toriana mihitsy hoe Jesosy dia mifatsihana mba atonga anao ho fafahelika, tsisy ny malédiction so. Kaikanao zay ny religion. Sesefanao an-tsain'ny olona foana. Zany nahatonga ny Martin Luther tezitra izy. Fa maninona zany mila mipaye ozy izy. Nefa voasoratra ao anatin'ny bokin'ny Romana nosorata amin'ny Paul ozy to vous avez été sauvé ozy izy par la foi mais non pas par l'œuvre. Dia maninona ko mila mipaye tompandoliana izy hitanao le manao marche de tsy tadidiko foana ianarany fa tamin'ny katolika misy an'ireny le hoe mampijaly tena monsieur mortifié mba hipayena an'le izy. Jesosy efa mpapohana mba tonga an'izany ny rano Jesosy efa nalaza ny eny efa natolo. Dia maninona ko mbola manao an'izany. Zay no natonga ohatrany hoe révolte kanefa nylasa réformation mihitsy le izy tamin'izany, réformation en église. Dia iny fa nitsoky Lion Sosimba nitaizana azy mpanompo kely mangostan anankiray dia fakosera anankiray. Izy mbola zaza dia tsy fantany hoe izy ny identité. Kaikanao misy fotoana ianao ohatr'izay mihitsy. Rehefa miaina amin'izao tontolo izao dia miaina koa mba ohatran'izao tontolo izao. Azonareo le izy dia rehefa mihinana an'le un peu gluant et appétissant iza moa ianarana ty ipiment dia iny koa izy mba mihinana. Tena kaikanao mihinan-kinapoana. Marina za mihitsy natao fihinana dia ohatra izy pomba un peu gluant mais appétissant dia iny koa dia mba mihinana koa izy. Ny lehibe tena fa tsy fatany mihitsy le hoe izy liona tsy nahay ny rivira mihitsy le izy. Dia mandeha nisy vieux singe zay tena tondrona mihitsy te. Izy moa Rafiki ny anarana. Ay mbola nisy an'le vehivavy aloha. Rafiki tena namoaka tamin'ny masina. Noetiny taiza noetiny teo amin'ny courant d'eau anankiray. Jereo izy liona be hitany teo tamin'izay izy vao nahita ny tavany dia natahotra izy tamin'ny voalohany. Avy eo hitany teo nampianarina amin'izay mirugir. Iza ny anaranao. Rehefa hitany amin'izay le liona avy eo nanenjika amin'ny le sakafo fakosera be sy ihany eo sy vao tonga sana aika retika hoe tokony moana nampinanina foana un peu gluant et appétissant natao sakafo izany. Aika tokony hinana sambie hanonao anazy le izy. Hitanao misy fotoana tsika ampiasainy satana. Tena kaikanao mila tonga saina mihitsy tsika hoe baikoan'le satana tsika nefa mikay le satana tokony roatsika. Hitanareo misy fotoana tsika tokony totika hoe miaty dia nefa tsika tatana satria langolangono moramora ohatrany nataon'le fakosera mihitsy dia ampinana zao tontolo zao tsika fiaina zao tontolo zao. Androany misy karaktera miverina amin'ny fiainanao mialako, misy karaktera mialako. Amen. Eo tonga le liona chassé tao amin'le forêt dia mba izy koa mba nitsoaka. Tadidinareo ny séquence izy koa mba nitsoaka satria nieritreritry izy fa izy koa dia chassen'le liona. Adino hoe chasseur izy fa tsy chassé na zay. Lasa izy indray napahoriana dia jereo hoe ny olona rehefa mijery film doré izy indray no mitsatsaka. Tietena kaikanao inarity vao maizimaizina kely amin'ny sisiny dia izy indray matahotra rehefa izy on lien apretina ny jiro. Zary zany tena kaikanao inarity fatalo le tena namisy anao fatalo le izy. Ka jereo ny karaktera de distinction entre ny leader sy ny faux leader. Jereo tsara ny 1 Samuel 17 efa hainareo le izy. Jereo tsara ny karaktera ny joroany vrai roi David sy le faux roi Saül. Efa lasa faux roi izy satria efa nisorona rehefa natao anatiny. Saul
tonga dia natahotra ny défi anazy Goliath lasa andevonareo mandrakizay contrat zany andevonareo mandrakizay raha misy lehilahy anankiray mavita malavo an'ity Goliath ity tonga dia andevo zay nanana assurance be mihitsy izy satria tsy nanana ny fanan'Andriamanitra intsony Saoly discerneny Goliath le izy azonareo izy fa rehefa mijoro avany amin'izay le Davida kely anankiray roi anankiray zay gaga izy fa ngaza fa maninona ny zaza nanomboka tonga zany misy zavatra sakoisy zany tsy naverina intsony le deal satria fatany fa misy mahery be ao ambadiky le Davida zay nanoratra ny hoe vous êtes des dieux iezaka ihany Saoly nampiakanjo azy amin'ny fomba rehetra maha-olombelona hoe tsy mety amiko fa au nom de l'Éternel tena kaikinao zay le anarana Jesosy mahery teo le anaran'le Jesosy zay no mahatonga antsika samy chancé ny dévolo au nom de Jésus-Christ qu'on connaît tena kaikinao il faut connaître si il faut connaître juste le nom fa il faut connaître la personne qui porte le nom ao tsika zay le any Jean 4 miteneny Jesosy fantatray zay tompona sao dia manoatra ny zanakitsika roa sika ka fantatra fotsiny le anarana rehefa miditra am-porta dia teneny fotsiny anarana dia misokatra eo fa misy tena mila fantatra mihitsy le anarana mila ananana mihitsy le empreinte rétinienne sy ny karazany rétinienne sy ny digital mila fantatra dia misokatra daholo ny porte amen ny titre tsy mametraka atsika en tant que leader dia tabe ny olona manararoatra ny titre dia hoentiny pasteur zany nahatrany ny pasteur ary misy an'izany manararoam-pahefana ny anarana tena kaikinao zay le manararoam-pahefana zao mila tsika mbavaka koa amintsika na dia tsisy ninona dia vao mandeha dia tsy maintsy alefa foana le sirène dia tonga dia misamaka tsena ny lalina dia vitsy zao fa embouteillage grave be dia mbola tsy maintsy mandeha dia za sira mihitsy fa ao anatiny eo mazarano tsy kanikany mihitsy zany tsy hoe fanararotam-pahefana atsika tsy manaotra zany amen ny vrai leader zavatra vao anaty no mivoaka fa tsy zavatra avy aty ivelany hoe za dia leader tsy mila tonono zany tsy mila hogaogana zany fa attitude le izy attitude le izy ary mifanahy mahafantatra an'io Goliath nahafantatra an'io io zao tena hafa kely ty David ty fa misy mijery kely ankizy azafady Davida nijoro dia tonga dia nikohoko raha Goliath ary tsy miady ela tena kaikinao ny olona manam-pahefana tsy miady ela zany au nom de Jésus sort vite tsy miady be zany ny tena marina ao tsika andrositsika ny leadership tena mitransformer les suiveurs lasa leader à leur tour Jesosy zao leader c'est un vrai leader olona mpanarato olona mpanasara olona mpanjoro olona karazana olona be da be no nalainy 12 isana ireo no miforme ny leader ny 11 nanaiky ny transformer satria nanaraka azy dia transformer no tonga leader dia rehefa natao anatin'Andriamanitra tao anatin' Jesosy le l'idée no natao tao anatin'izy 12 fa nisy anankiray tsy nanaiky ny transformer tena kaikinao maneké transformer eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia miforme atsika Andriamanitra hiverina ao anatin'izay hoe mpanapaka zay fa misy anankiray le tsy mety mihitsiny tsy hitako zay fanahy zay nara Jesosy fanahy Jodasy tsy nety niova mihitsiny tsy nety nanaraka mihitsiny dia lasa écarté en royaume adio tsara fa tamin'ny voalohany voasoratra ao amin'ny Luka 10 fa rehefa miverina izy 12 mirahalahy niaraka tamin'ireo fitopolo any kio zany hoe tao parmi les 12 tao Jodasy mba anisan'ny nampiasa ny anaran'i Jesosy koa izy fa après tsy hitatsony zany hoe Jodasy nandroka adévolta au nom de Jésus zany satria tsy nanaiky ny formena izy ianao androany rehefa manaiky ho formena manomboka androany mihitsy dia omenanao zay fanapahan'izay ary tena naiky ianao izy tsy ho afa-baraka tahaka ny Jodasy zany alléluia Jean 20 verset 21 dia zao
Pensons envers vous, c'est comme mon père m'a envoyé. Précisément, je vous envoie. Andriamanitra, tena hoe kaikinao Andriamanitra tsy maniraka. Andriamanitra tsy maniraka anao hoe raha tsy efa mamenonao ny heriny. Zany hoe ny kapasité ilainao hitémoigner an' Jesosy dia nomenynao maimaim-pony tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Nomeny maimaim-pony. Tsisy vidiny zany io, tsisy zavatra vidiana be. Hoe tsy maintsy mipaye be ohatrany nataony Simona. Payeko vola ianao mba hametra tanana koa dia mba mahazo fanahy masina ny hafa. Dia vitantsika tsara ao Jean 6 raha haitsika. Tena kaikinao hoe vakiana matetika. Be da be ozy izy mivoalaza ao mba jerekely ny pasteur izy Jean 6 manomboka any amin'ny verset 56 any angamba izy. Manomboka any amin'ny verset 56 any izy. Jean 6 60 angamba izy zay. Dia be da be ozy izy nanaradian Jesosy ary efa disciple. Fa noho nitenenany hoe nofoko ny tena fihinana ary lako ny tena sotro dia betsaka ny miaro. Tena kaikinao hoe tsy azo le izy. Tsy azo le tiany Jesosy teneniny dia mihevitra zareo. À partir de 65 années 66 36, 66, 67. Dès lors, beaucoup de ses disciples tena kaikinao mpianany. Efa niganye olona be da be zany ty antsoina hoe Jesosy ty. Fa betsaka ny azy. Jereo no kaikinao hatramin'ny farany ty hoe fanarahanan'i Jesosy. Fa tsy manaraka dia tsy manaraka, manaraka dia tsy manaraka fa manarahatra amin'ny farany. Soyez transformés dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez transformés. Manekeny forana sy amboarina. Ianao te ho vazy d'honneur nefa tsy mety ho forana ianao. Tsy mety mba ho volavolaina eo ambony le poterie zany ianao zany le vazy le raisin'ny potier le argile dia hotahena dia aveo atsofoka anaty afo zahana toetra amin'ny afo. Zay vao lokoina mangirana dia zay vao traitenao mba tonga vrai porcelaine. Tsy manaiky nefa ianao te ho ao amin'ny salon. Le salon le any an-danitra. Any ivelany ozy izy le vazy vy. Verset 67, Jean 6, 67. Alors Jésus dit aux 12, voulez-vous aussi vous en aller? Mafy zany nareo konga teo dia nareo konga te handeha ozy. Épreuve de foi be mihitsy zany. Zay question zay mbola mipetraka mandrakity ny androany. Nareo konga handeha. Jesosy zany izy tena tsy tia manambitamby izy. Fa rehefa tsy vonona ianao dia izy tsy manena dia para zéro indray. Fa sofa nijanona izy raika ambin'ny folo amin'ny rahalahy. Le faharoa ambin'ny folo anie mba nijanona ihany tamin'io. Tsy hoe après an'io izy dia tsy hita intsony koa raha Jodasy. Fa teo ihany izy fa tsy nanaiky mihitsy. Tsy nanaiky ny formena mihitsy. Eo kaikinao hoe toe-po le izy. Ao anatin'ny toe-po ny volavolana eto. Rehefa toe-po ny volavolana eto manko. Toe-po le fanahinao no amboarina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny antony antsonanao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ho tefena sy amboarina. Jérémia 18. Ireo modelena vaovao indray. Za mahatonga antsika départ vaovao dia nouvelle naissance tena hoe nouvelle naissance. Atera-baovao satria tsy te hampiasan'ilay vazy taloha Andriamanitra fa amboarina vaovao. Aza mijery l'état extérieur fa nasiako fo vaovao anatinareo dia asiako fanahy vaovao anatinareo. Le tena motera mampirolona anao le cœur sy l'esprit nefa sona vaovao. Amen. Zany izy orantsika an' Jesosy daholo zany. Le fo taloha efa tsy izy tsony. L'esprit taloha efa any ao. Efa fo vaovao, tena fo vaovao. Fanahy vaovao. Ny ato anaty koa. Amen. Ny vrai leader dia mitransformer lasy tonga guerrier. Fa tsy hoe ohatran'ny Saul rehefa naka tsy mba nijery ny Davida mihitsy izy mba ho formé no vaillant guerrier. Fa izy tonga dia le bandy lava ranjanana boky nataky ny Abinadab. Tsy ratsy izy ohatr'izay ny fomba fanao zao tontolo zao. Tonga dia le bandy bogosy ny jere, le sipa manjamanja ny tilitily. Satria le image le société ny jere.
fa tsy fatany fandraindray le tena gika grave be lehibe solomaso be sy lery manao koety be reny ny tena mampandroso ny orinasa fa tsy le bandy bogosy be sy le za tsy miteny hoe ratsy le tsara za tsy miteny hoe ratsy le tsara ilaina koa tsika mba manao bogosy ohatratsy zao manjo tanareo ane fa tsy hoe miankina amin'iny zany mahatonga hitanareo zany mahatonga ny star attitude le zareo any amin'ny Hollywood marary rehefa misy miketrona kely am'izay ay botoxena daholo isaky ny centimètre carré e mifandrivotra ohatrao lasa ohatra mba tsy telenananana hitanareo lasa ratsy tare de mivantana efa miteny efa 65 ans de nefa am'le comportement mbola comportement tamin'ny 16 ans tsy le olona tamin'ny Malibu reny alèr tamin'ny Malibu reny de mbola ohatry ny iny ihany ny fekanzo de mbola iny ihany ny lokom-bolo de mbola iny ihany ny comportement izy olona tsy saina mihitsy de ataon'ny olona musulman fotsiny andreny ny compter am'ty extérieur ty enveloppe tena kakinao enveloppe efa tonga ny andro farana voasana ny enveloppe de jerena inona ny contenu fa misy ozy izy de zao zay misy ozy izy tahaky ny fasana tahaky ny tomba anankiray ay be mausolée super mausolée fa miditra ao anatiny izy izy fofopaty tolapaty fotsiny ao anatinareo mila mitandronytsika ny karanao tandreny vrai leader zany de lasta fa tonga gery Jean 6 12 à 15 haitsika tsara mihitsy ny tantarany Gideona de olona kely indrindra tao amin'ny famille amin'ny Manassé je suis le moindre dans la maison de mon père mbola tsy voatefy le fisainany mbola voahiditra famorana ny Gideona de hoy izy Andriamanitra nefa le Seigneur est avec toi tout puissant avec toi puissant et vaillant homme kazany tena kakinao oky zay le hoe kazany tu es un Dieu c'est Dieu qui l'a décrété c'est pas moi vous êtes des dieux vous êtes mes fils vous êtes le fils du Très-Haut oka am'izay zay le tepo tsy voafory manaiky forany tenin'Andriamanitra oh mon Seigneur verset 13 si le Seigneur est avec nous pourquoi donc ces choses nous sont-elles arrivées va avec ta puissance verset 14 tu vas sauver Israël de la main des Midianites ne t'ai-je pas envoyé amen zao teny anareo foa miraka zay misy atsika de zay ny azo tsy rarahako zay mindro tsy mindro aforomeko anao mba ino taka fanomena atsika Frantsa sy Europe de manaraka ozy izy Jesosy zay voasy vous voulez vous en aller manaraka foana mivaravarana tsy mandroaka nizaniza mihitsy fa en avance tena kaikinao en avance olona be finoana taky ny Gideona ny ilaina tsangina am'zao andro farany zao fa tsy le olona taritiny ohatrany andro tamin'ny Corée de ndao aridy andako fa tsy mba masamijoro mihitsiny isaony ny olona vakina ny tantarany Gideona io fa gagy nareo bandy telonjato no mamono olona amina million là no tena ataonao hoe impossible 300 hommes olona telonjato tsisy maty na ny ray azy nandringana amina million tsy nyraisiko hoe 4 million fa anjaranao no manisan'le satria nylistenao le izy hoe zao 1000 tary zao 10 000 tary zao fa million le izy calculeo zay anao étude publique tena kaikinao ilainao koa ny étude privée personnel moa zany tsy privé étude personnel biblique tsy domena daholo koa le izy nandray fa nandray lasa kamlatsy ao tsika de jereo zay fa telonjato za mahita olona be tabe voatary teo io e azakivy zany azakivy ianao formena ho leader formena hitondra olona ao an-danitra ao aza miteny mbola hatramin'izao mbola zao ihany antan'io tontonta firiny tamin'se tonga film 2013
Nisy fotoana izay efa hatramitsamomareny ao an-trano. Tokony jeune mihitsy ny le izy. Fa na io mikivy atsika. Ina afaka ataontsika miantsika. Ohatran'ny fanaontsika teo, tsy izy kivy zany. Rehefa miantso ovrema angamba manome foana Andriamanitra. Ary aleo koa, jereo amin'io juge 6 io, amin'io mpitsara toko fahenina io. Fa 22 000 moa sa 33 000 izy teo. 32 000 ane ny tonga nan'olo-teny. Fa 300 sisa ny tena olona vonona. Ka tsy misy amin'ny mpanolo-tena koa misy jereva. Voatenenina aloha hoe iza ny voniny 32 000 nan'olo-tena, iza ny voniny 10 000 sisa. 22 000 tonga dia tsy akely tsomaka tsy bénédiction fa guerre. Atao amin'ity formena ianao ho armé fa tsy formena ianao mitahiny. Tevintsika amin'i Jesosy. Mila kasika émission tsy miantso anao mihitsy andao tongava mba ho tahiny. Tongava ianao fa ho fatiny maha-olona anao. Zay izy. Marina zany ka Gideona rehefa niantso. Le 32 000 ane tonga nieritreretra be inana mamy zay ohatrany tamin'ny Israely ho tahina teo arovana tsara izy tenekanao tsara le izy hoe a bénédiction le izy fa problème hoy izy Andriamanitra andao amin'izay tsika gagné an'le Midianite 22 000 tonga dia zay anao zay le mitondratonda mamake isy paster so ihany ianao fa tsy nemitsora Gideona zay fanahy zay no anatinao fanahy masina ny anarana marina zany mba hitretao hoe ty olona 300 hoe foloana tahakiny ahoana re zany par rapport an'le 32 000 tamin'ny voalohany zany taona olona voafora tsy natahotra izy teny hoe olo Gideona mba nisainy lava hoe nisy atsika re 300 tsy natahotra zareo fa nandroso satria izy Jéhovah momba atsika. Amen. Va avec ta puissance. Tu vas sauver Israël de la main des Midianites. Ne t'ai-je pas envoyé? Oh, Jésus, zany teny zany koa nomena anazy zany. Ne t'ai-je pas envoyé? Il m'a envoyé un tsirarary. Na folona telopolo nomen'Andriamanitra fa Frantsa sy Europa dia mena atsika. Amen. Ao tsika. Leader tsy mety kivy zany. Leader tsy inkivable. Increvable. Incheckable là quoi. Il me compte il m'a dit. C'est aussi là un arrêté. Après c'est impossible. Inébranlable. Imperturbable là quoi. Voilà un petit coup là nini natao. Intouchable là quoi. C'est qui il est avec nous. Immorable là quoi. Tu me fais mourir dans l'immorable ça. Amen. Qu'est-ce que c'est beau. Jereo le liona rehefa mandeha hoe izy tonga dia ndraindray tsy mila mitsirana koa fa tonga dia manao zao dia tonga dia nienina tsy mitsirana koa izy fa nienina tonga dia nienina moa le mifododrambo reny foana maro zany ny antilope tonga dia eto ara-tongotra fa ny liona izy tonga dia mandehandeha tsy nampianarina le izy raha attitude le izy efa mitendrenao zany tenekakinao enao mitendrena anapaka rangaty hoe tsy mizesty ianao fa efa zay efa nature hoy izy Joseph Davy zay hafahafa aiko l'identité da hafahafa nature koa reste notre speed leader la mitoty lesson ty manaraka tongava manaraka tekakinao tongava manaraka raisinoty tena raisinoty daholo leader en monde on l'appelle boss fa leader en royaume il manage c'est un manager c'est pas un boss fa manager formé izy vao tonga Takas, un disciple accompli est comme son maître, il veut que tu sois accompli comme lui il est. Sérieux, on sait? Littéralement, attends, il t'a bloqué là, c'est fait. Littéralement, il donne des ordres, il dit, tu m'as nommé. Ak ta verset 1 zany
tsy ao anatin'ny monde mihitsy ataovy ty ataovy ry andana ataovy zao tsy manao mihitsy izy baiko tandremity an'ity fandraindray a tafiditra ao anatin'ny eglizy zay zavatra zay hoe ao anaty ny afatarina hoe leader dia le mibaiko tsy ozy izy jesosy sy teo lehibe aminareo ao ka hompanoknisy rehetra zany ny anarantsika mifanompo zany anarantsika mifanompo na tsy hoe misy bandy anankiray na misy vehivavy anankiray dia izy foana mitotoana dia tsisy mba makany amin'ilay hafa mihitsy mifampirolona le izy ao tsika deuxième point m'imposer autorité izy à cause de son titre parce que je suis donc tu vas être zay ny anazy je suis tu es zany leader dikan'izay ianao miforitra vao mijoro izy tonga dia mampiforitra ny vrai leader rehefa mijoro jesosy rehefa mijoro zay berger le bon berger psaume 23 rehefa mijoro ny leader tonga dia ampé daholo ny brebis Jean 10 manonga verset 10 tonga dia mantiavy tena en sécurité fa leader amin'ny monde rehefa mijoro ikapoka an'ray zao ty ikritika an'ray zao ty marina zany marina zany za tsy marina aloha tonga dia matahotra na ampiasana zao vao miantso réunion dia tonga dia mahafantatry ny olo mizatra tsy mety anay zay fa ny leader n'izao tontolo ny leader ny lanitra rehefa miantso faly oe la présence de Dieu en présence ny directeur général mangingina daholo rehefa tonga eo amin'ilay salle de réunion tsy tanteraka amintsika tsy tanteraka amin'izareo le psaume maçon hoe miaraka amin'ny tambourin ho any amin'ny tendrombohitra jio il inspire la peur zany le troisième point il ne dit que j'ai fait ceci l'entreprise est comme cela à cause de moi nefa tsy nitsangana le entreprise raha tsy nisy les collaboration andreo rehetrarehetra reo raha tsy nisy any monsieur planton raha tsy nisy any monsieur le gardien raha tsy nisy any monsieur le mécanicien hitanareo azonareo ve le izy fa izy tonga dia miteny j'ai construit ceci c'est moi c'est à moi zany leader amin'ny monde zany c'est à moi rehefa misy manao erreur ianao mihitsy ny tena nanao an'le izy zany tsy mba manandratra an'le tsy mba miforme le olo hoe mba tsy anaovanao an'izay tsony zao atao tonga dia tsy indry pepony zany mahatonga ny CGT mitsangana ane mba hiaro an'reny zoan'reny le pepony reny foana tratrany oppression an'ny alipesany izy dia mampiasa olona mambabo olona mirécolté ny laurier rehetra izy zay le tenentsika teo ohatra zay j'ai fait ceci raha tsisy zao dia tsy mananasa ny nareo raha tsy manana ny orinasa tsy maintsy maka révélation anatin'le fomba fiasa ihany zany mba ahafahantsika toetra ao anatin'le monde spirituel tsara izy miteny hoe ale izy tsy miteny hoe allons-y mitany fa raha ny tokony izy acte 1 verset 1 sady nampianatra jesosy no nanao jesosy acte 1 verset 1 misy an'izay leader en royaume à côté diriger izy dia miaccompagner mandra-pahatonga anao capable tena kaikanao tsy mamelanao izy raha tsy capable dia ao nozy izy Paul zao ny zavatra tokony ataonao izy izy mateny Timoty mitedavy ianao olona zay zavatra nampianariko anao rehetra dia forme anao olona dia forme koa izy mba tahaky ny formeko anao ihany keo zany hoe mipasy avany amin'i Jesosy nakao amin'ny Paul izy Paul nakany amin'ny Timoty nakany amin'ny hafa dia tonga amintsika zao le izy nareo zany tsy formena mba hoentiny fa formena nareo mba hitondra ihany keo kaikanao hoe tsy question fitondrana olona ho aty fa ny fitondrana le fahasoavanao anatinao mba pasy an'izay ny hafa ihany keo raha miresakasika zao prospérité ozy izy pasteur Milo atao tsy miresa-bola mihitsy akory zany esola ohatraina mihitsy ny vao miditra ny sekoly prospérité anao dia vola indray zao ny resahanao androany zany anao tsy ho avy any fa iresa-vola indray ianao hiprospérer en toute chose
3 ans tiako ianao ambinina sosalama tsara amin'ny zavatra rehetra tahaka ny fanambinana ny fanahinao ry izy amin'ny teny gasy hoe fanahy fa amin'ny teny frantsay izy resaka hoe prospérité de l'âme le izy zany hoe ianao ve raha te hiprospéré tena kaikanao te hiprospéré ianao ny fifatoanao any amin'ny prospérité amin'ny âme zany mahatonga le prospérité amin'ny zavatra rehetra fa ny problème prospérité amin'ny zavatra rehetra foana ny tongavan'ny olona andao arifa tahina zay tonga mivaly olona anao rehefa tonga dia rehefa tsy mivaly izy tsy misy andriamanitra akory ao satria tsy manaiko andray prospérité aloha le fanahy any amin'ny âme aloha mila résolviavana ny problème rehefa zay le izy 3 ans akeo 3 ans dia hitanao ao zay épître ny jaune toko 7 andimy voalohany 3 ans tsika anao ambinina sosalama tsara amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny aminanao ihany keo tsy ataoko fanahy le izy fa le fanahy tonga dia ohatrany esprit foana le fanahy ka mifatoa zany ianao alohany amin'le famorana ny amina dia hitanao tsara ny vokatra koa eo amin'ny fiainanao dia ambinina ianao amin'ny zavatra rehetra amen il dirige, il accompagne, il exerce son autorité avec intelligence et sagesse. C'est-à-dire, si manararo pahefana izy fa manampy migénérer enthousiasme izy contraire an'le anankiray teo hoe mi-inspirer peur fa migénérer enthousiasme izy mampazoto zany miasa any ampiasana alors misy olona vao tonga ny latsinainy fa misy mampite hiasa be mihitsy misy tsy te oto satria tsara be le izy aiza misy zany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amen rehefa manompo an'Andriamanitra no tsy te foana te tokaikanao tiana le izy rehefa miteny dia nous fa tsy j'ai fait ceci fa izy nous tsika na misy manao faute dia tsika ny nanao an'le izy fa tsy hoe ianao mihitsy ny tena manipy gana manipy fa manipy responsabilité ny amin'ny foana fa ny leader izy ny responsable satria izy no formé censé informer an'le olona montrer izy comment on doit faire izy ihany koa dia mampigrandir ny sasany zany il fait grandir les autres zany hoe manome promotion any hafa mitarika any hafa avy any amin'ny lasy tonga tahaka ny guerrier vaillant guerrier ao tsika midistribuer récompense izy ohatrany fanaon'i jesosy eo kaikinao jesosy le ranony hoe zanak'Andriamanitra fa ianao nefa lasa zanak'Andriamanitra izy le riany ny tokony héritier fa lasa co-héritier tsika Romains 8 verset 14 à 17 eo misy an'izay lasa co-héritier izy tsika héritier de Dieu co-héritier de Christ no jesosy no natonga an'izany zany ny leader zany mizara récompense fa tsy jeu fotsiny izy le miteny hoe allons-y fa mitenentsika foana il est à la tête fa misy corps miaraka aminy fa tsy la tête mandeha rery ao tsika zay ny tapany voalohany zay leo tsika hitsanga tsangantsika o jesosy misaotra anao zay fa ianao no miteny tsy nanambara fa zanakao zay zanak'Andriamanitra zay ary teo antsokao le fanapahana dia ianao no miteny hoe andehana dia atao mpianatra ny rehetra le capacité hoe atao mpianatra atao disciple nataonao anaty rehetra lehilahy sy vehivavy zay le prospérité tao amin'ny Abraham dia ho ianao dia lasa co-héritier koa zay lasa tonga mpanapaka sotra raha eo ny amin'izao assemblée zao makasitraka feno fa ianao zany avaninao zany ary anao naton'izay ny anaranao zany raha eo misaotra anao zay amin'ny anarana eran'i Jesosy ny amin'ny ositra sy ny menaka zay korina teto indray fa nididinao eto ianao le bénédiction didinao eto le prospérité le prospérité tena avaninao marina dia misokatra androany zany atsoky zany amin'ny anaran'i Jesosy
ho amin'ny ankohonana ho amin'ny olona tsirairay avy eto amin'ny anaramerin' Jesosy. Finoako amin'ny anaramerin' Jesosy Kristy tompo fanambinana amin'ny zavatra rehetra ianao tokony fanambinana amin'ny fanahinao ihany. Karakarao ny fanahinao dia karakara ny ambon-dretran'Andriamanitra. Ny afatra ho antsika androany dia hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny famarina anampelao ny zavatra rehetra. Mandehana fahampelao ny fahasoavana. Fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Amen. Tery tsika n'Andriamanitra.